Irarinany mba tsy hisian'ny sazy ho an'i Madagasikara mahakasika ny raraha-Boeing 777. Makely finoana nefa ny mety tsy azahoany ny firenena malagasy ny sazy amin'ity resaka ity, hoy Jean Jacques Rapinirina, solombavamboaka ny Betoky Atsimo. Fanontaniana mipetraka ho izy dia saika hividy ireo Boeing ireo ve isika, nefa maninona no tsy nakaty Madagasikara fa nakany amin'ny firenekafa ireo Boeing ireo. Raha tsy novidiana dia inona no antony na nimezana immatriculation ireo Boeing ireo raha ny fanazavana netana Jean Jacques Rapinirina hatrany. Raha sanatrika mety isany sazy dia aoka kosa nefa tsy nivoaka malagasy no izaka ny vokany, fa ireo nanosony sy ny varotra ary mpanao kolikoly no tokony hosaziana raha ny fanazavany ity solombavamboaka ity hatrany. Araka ny resaky ny ministre teo aloha dia hoe saika ho nividiana ho an'ilay izy, fa maninona ary mandeha any toerakafa fa tsy mankaty amintsika ray izay. Raha ohatra ka tsy ho nividiana koa ilay izy, inona zany nantony nanomezana azy immatriculé amin'ny immatriculation ny Madagasikara? Nisy sandany koa ve zay? Dia raha sandany izy dia iza no misy kolikoly zany tao, iza no varotra n'izay zavatra zay? Zany daholo fanontaniana mipetraka ka hoe fiantraikany amin'ny Madagasikara asa ho izy za tsy afaka hamina vila engany tsy hisy, ary na hisy ny fiantraikany oka zay nanao ny hienoka no hiharan'izay fiantraikany zay, fa mba tsy tokony ny malagasy kosa no izaka ny vokany. Tiako teneny amizay ohatra hoe tsika anisan'ny mpanondrana lavanitsika ary ny apahany betsaka ny makany États-Unis, engany mba tsy hisy fiantraikany amizay vidina fa le efa potika mbola potika koa dia raha ohatran'izay ny AGOA ny zone franche tsika sy ny sisa amanetsiny ny asa ho very sanatriany vava ny exportation tsika rehetrarehetra zay makany États-Unis, zany rehetrarehetra zany na tiana na tsy tiana, raha ohatra ka mandray zany fipetra zany ny fitondram-panjakana Amerikana dia tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny fiainantsika malagasy, ny andavanandro malagasy. Dia zay no mampalahelo ka tsy ho tonga amin'ilay ohabolantsika malagasy hoe mikaro ny manao ny atao ny sakafo ny tapahan-drambo, fa aleo kosa angamba ny mba fangatahana. Raha ohatra ka azo lazaina hoe fangatahana zay dia hoe raha hisy ny sazy omen'ireo Amerikana, oka zay nanao sonina sy zay ny varotra sy zay nandray ny kolikoly angamba raha hisy zany ny tokony voasazy fa mba tsy nivoaka malagasy. Tsy azo inona ny filazana fa ny fitondram-panjakana no nanafatra ny FBI sy ny Interpol ho tonga ho avy eto Madagasikara. Resaka Boeing makasika ny orinasa Amerikana no raha tongavany eto ka tsy miandry afaran'izy ireo, hoy ny solombavamboaka Jean Jacques Rapinirina. Tsy azo inona ihany koa fa tsy nafantatra ity resaka Boeing ity ny filoham-pirenena sy ny lehibe ny gouvernement. Rehefa mividy fiara ho an'ny ministera dia tsy maintsy misy hatrany ny fangatahana alalana atao amin'ny alalan'ny taratasy omena ny lehibe ny gouvernement, hoy hatrany nambarany ity solombavamboaka ity. Za angamba ny tsy resy lahatra loatra hoe zareo nanafatra, satria raha voakasika ny firenena Amerikana satria Boeing no dia tonga ry zareo satria azy io koa tsy miandry afaran'ny malagasy koa izy am'zany. Zay aloha ny za tsy resy lahatra am'zany, ohatrany hoe ny tsy finoako koa hoe tsy au courant i premier ministre sy ny filoham-pirenena amin'ny raha ty, tsy resy lahatra am'zany. Engagement na 200 millions d'ariary ara fa ministre ary milaza an'izay tamin'ny tetezamita ngarajela ny premier ministre, ary mitohy zany hatram'izao efa ilana tsy maintsy mila autorisation ny secrétaire général ny présidence, zany hoe miera amin'ny président zay vao manao soni koa dia zay vao azo ampiasaina le vola. Raha ohatra ny vinavinaina ho vidiana zany roplanina dia hoe tsy au courant ny président sy ny premier ministre, tsy mino zany hividy tomobile ho an'ny ministère ary ianao tambola ministre ny tena tsy maintsy miera amin'ny premier ministre, misy taratasy mihitsy tsy hoe verbal zay vao ka roplanina ve no vidiana dia tsy au courant zareo, tsy mino an'izany. Dia ohatran'izay koa ny tsy inoko hoe ry zareo no nanafatra ny FBI zany, satria mety hamoaka ny tena marina fa tsy azondry zareo anaovana tsindry ohatra ny zava-misy eto amintsika zany, tsy ry zareo no nanafatra fa mba menatra angamba amin'le ambo-po hoe tsika nanafatra ny FBI, nanafatra ny Interpol, ary ny Interpol zany nge tsy mila afaranao fa afaka monsieur saisir ho azy zany rehefa misy zavatra mampiahiahy azy, ka tsy dia mitombona amiko ny hoe tsika no nanafatra, fa tonga rehefa fantany hoe misy zavatra tokony atongava ny FBI ohatran'izay koa ny Interpol dia tonga izy fa tsy mila afarantsika zany.
Manana loatra manoloana ny toedraram-pirenena misy amin'izao fotoana izao ny avy eo anivon'ny fanoherana, indrindra ireo mpanohitra monina ny ivelany Madagasikara, entina ambolena korontana eto Madagasikara, indrindra amin'izao akatoko ny fandraisana ny fivorian'ny SADC izao, ho ny fanehoan-kevitra nentin'ny solombavam-bahoaka Andry Ratsifahiny androany. Nambarany fa kajikajy politika no ataon'ireo mpanao politika avy amin'ny fanoherana ireo, amin'ny alalan'ny fanelezana vaovao tsy marina hanaratsiana endrika ny firenena malagasy. Dia misy ireo mpanohatra izay efa fantatsika ny paipaika sy kajikajy politika izay apetrak'izy ireo fa ny fampisehoana hoe misy korontana eo Madagasikara tsy milamina dia zany ninina hovolena ka zahay eto misitona ny saitsika fantatry izy ireo ary mampalahelo ane dia le mpanohitra eto toerana ohatrany tsy dia somary mangingina fa iretsy avy any ivelany mipetraka izay milaza fa ty tranondrazany avy any ampita no mitarika sy milaza an'le fake news na hoe vaovao diso hafafa eto amin'ny firenena malagasy mba ahafahan'ny olona mijery afabaraka le firenena. Zany ve ny ataontsika hoe fitiavana tanindrazana tompoko dia olona any amin'ny kilometatra manarivorivo ny kilometatra maro ve ny baiko ny zavatra misy ho ataon'ireto mpanohatra eto tanindrazana tokony mba ho tonga saina ihany tsika rehetrarehetra ianareo mpanohatra mahita ny realite misy eto. Manoloana ny Raraboina 777 izay nandraisan'ny fitondram-panjakana fanapahan-kevitra ny anafarana FBI avy any ivelany kosa indray izay niteraka resabe sy voizina amin'izao fotoana izao dia nambarany solombavam-bahoaka Andry Ratsifahiny fa manana traikefa amin'ny resaka fifandraisana ara-diplomasia ny Praiministra lehibe ny Gouvernemanta Tatsika Christian ka tsy atoro amin'ny fiaraha-miasa ara-diplomasia eo amin'ny samby firenena. Manana fahasahiana sy fahavononana ho amin'ny mangarahara ho ny fanazavany fitondram-panjakana tamin'ny fanafarana ny FBI. Raha ny teny an'izay ny Praiministra lehibe ny Gouvernemanta dia ataoko fa amin'ny toerana misy azy koa ary tena manam-pahaizana amin'izay satria ty dia fantatsika fa diplomaty tao anatin'ny firenena mikambana ane zany Praiministra Tatsika Christian zany talohany andraisany an'io toerana io tsy atoro mahakasika an'izany fifanarahana na diplomasia amina firenena anankiroa zany dia ny Amerikanina sy Madagasikara hoe amin'ny fotoana inona no ampiasana angalana fifanampiana amin'ny firenena anankiray amin'ny fotoana inona no ampiasana nyreto FBI reto izay mampiseho ary mideran'ny fitondram-panjakana fa mahasamy fitondram-panjakana ny antson'izany FBI zany hiasa ary hanao ankety mahakasika an'ireo avion anankidimy 777 ireo. Zany ny fahavononana ary fahatsapana fa tena vonona iseho mangarahara fitondram-panjakana ka dia mideran'izy ireo ka tsy hoe olona any amin'ny kilometatra maro be ary no andeha hampianatra antsika eto mody eto dia eto ianao mahita Miantso ny fitoniana manoloana ny zava-misy sy ny fambolena korontana inina apetraka eto Madagasikara araka izany ny solombavam-bahoaka Andry Ratsifahiny indrindra ao anatin'ny SADC izay voninahitry ny firenena malagasy ny fandraisana izany eto Madagasikara fa tsy midika ho voninahitry ny olon-tokana fotsiny ihany. Fa zaza misitona ansaitsika tsirairay avy andeha aseho satria vonina pirenena ny fandraisantsika an'izany SADC zany voninahitry Madagasikara any vahoaka malagasy fa tsy hoe voninahitry ny filoha Andry Rajoelina sy ny Praiministra ohatra.